Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Maneran-tany feon'ny fanantenany tondrato kiazava. Fony voadimitaona monja i Maximid. Indray maraina izy dia nianika hazo anankiray tao an-damosin'ny tranony. Teo am-panakarana izany sapakazo avoavo izany izy dia naharay taroby mpitondra herinaratra 4 volta. Voadona mafy noho izany herinaratra izany izy ka avy hatrany dia tsy nahatsiaro saina ary nijanona ny fony. Ninjera tamin'ny tany izy. Araka ny nolazain'ny dokotera taty aoriana nefa satria velona soma tsara indray Maximid dia nilazaina fa vokatry ny fianjerany tamin'ny tany no nanery ilay fony izay tsy nitempo intsony mba hitempo indray ka nahavonjy ny ainy. Famindrampon'Andriamanitra tokoa no nahatonga izany. Indry mpiaino ajaina. Ity izao tontolo izao misy antsika ity koa dia feno toerana mampidodoza, feno loza isan-karazany ary ny zavatra izay miseho isan'andro dia mametraka ny fiainantsika eo amoron'ny tevana. Anisan'izany ny tsy fitandremantsika sy ny tsy fanarahantsika ireny fitsipika ireny. Loza mananontanina ny fiainantsika amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy izany. Mety heverintsika ho tsy dia misy dikany loatra kanefa tena manimba sy manapotika ny fiainantsika. Tsarova fa ny kristianina izay tsy mianatra ny atrika fakapanahy dia toy ny mianika hazo anankiray izay manafina taroby misy herinaratra mahery vaika mahatsiravina any anaty ratsan-kazo any. Mety hahafinaritra sy ahatazatazanana zavatra maro sy vaovao izany fianiana izany kanefa misy loza miafina izay eo akaiky tsy lavitra izany. Mandainga izay milaza fa tsy misy lafiny mahafinaritra sy mahasarika ny fahotana satria na ny baiboly aza dia manaiky fa misy fifaliana ny fahotana na dia mety ho toa mahafinaritra aza ny fahotana eo am-piandohana. Ny vokan'izay tsy azo ialana kosa dia tena zava-doza tokoa. Ny fahotana dia mahasarika eo am-piatrehana azy na aoriana tsy ho ela kanefa raha vao mikorisa mankeo amin'ny toerana izany fakapanahy izany ianao dia lasa hivadika ho vanga miranirano maharikoriko sy mahatsiravina ireo ny fivita tamin'ny perla izay toa nahasarika ianao teo aloha. Endry mpiaino ajaina, tian'Andriamanitra isika raha mivelona amin'ny fiainan-tsambatra sy salama miaraka aminy. Tiany ny hiaro antsika tsy ho lasa rembo ny satana kanefa ny sisa rehetra dia miankina amintsika. Azontsika atao tsara ny mizotra amin'ny fiainana izay misy ny fiarovanaN'Andriamanitra tsy misy fisalasalana. Azontsika atao ny miaraka aminy mandrakariva satria izao ny teny fikasana napetrak'Andriamanitra ho antsika ao amin'ny Salamy 7:30 manao hoe: ary Jehova mamonjy azy sy manafaka azy, eny manafaka azy amin'ny raha tsy fanahy izy ka mamonjy azy satria nialoka taminy izy. Amen. Miteny ny baiboly hanisan'andro no fonaina rasoa ampofazamalaina fatomotrany andro izay.
fitisika tarika le ardia ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Fantatrao ve ireo afatra maika alefan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao melohan'ny aviany indray amarana ny faharatsiana. Ny Baiboly dia manao antso fampitandremana ankinan'ny aina sady manolotra fanantenana azo antoka ho amin'ny ho avy. Inoko fa tsy tianao ny ho diso anjara amin'izany afatra izany. Hanome fanazavana azo antoka ho anao ny alasaro ny faminanian'ny Baiboly. Manasanao ary hanaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camioatman filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Ilay Andriamanitra no anolotra izany amin'ny teny malagasy. Falitafahoana aminao ao anatin'izao famelabelarana ara-Baiboly mitohitoy izao indray ny mpiara-mianatra aminao Ilay Andriamanitra. Ao anatin'ny fanalana sarona ireo faminaniana voarakitra ao anatin'ny ten'Andriamanitra isika ary ny lehibe indrindra amin'izany dia ireo faminaniana apokaliptika. Ny rahantsika nianatra teto fa tsy boky mistery na natao an'olombitsy ihany ny boky apokalipsia satria ny heviny dia izao fanambarana ary raha vao misokatra ny andininy voalohany amin'ny toko voalohany eo amin'io boky io dia izao ny vakitsika ny fanambarany Jesosy Kristy, ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ka fanambarany Jesosy Kristy io ary maneho ireo zavatra tsy maintsy ho tonga faingana dia hoy ny voalaza eo amin'ny 9:7
amin'ny apokalipsy 1 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny tenyity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hantomotra ny andro. Ka raha te ho sambatra ianao izany amin'izao vanim-potoana farany mahaverihevitra ny olona maneran-tany izao, dia vakio, henoy ary tandremo izay voalaza ao anatin'io boky io. Satria rehefa Andriamanitra no miteny hoe tsy maintsy ho tonga faingana izay voalaza ao, dia izay tokony ho izy. Hotoizantsika ary ny fianarana ny apokalipsy 4:20 andininy 4-12 izay mirakitra manokana ireo afatra nasian'Andriamanitra alefa haingana amin'ny olona rehetra milohan'ny hiavian' Jesosy indray. Hitantsika amin'izany fa tena sarobidy sy ilayntsika mihoatra noho ny eritreretantsika azy aza ireo afatra voarakitra ao amin'ny boky ny apokalipsy. Ho avy Jesosy tsy nanondro daty, tsy nanondro volana nataony izy, fa famantarana no nomeny ary fahendrena ny nanaovany an'izany. Ary araka ny fianarana ny rahantsika teto avy amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa miseho daholo ireo famantarana nomeny Jesosy izay manambara fa efa tena tomotra ny fiaviany. Manao izay havarinanao Satana tsy fantoka amin'izany. Ka izay indrindra no mahamaika dia maika tsy maintsy hitoriana na hanambarana amin'ny olona rehetra ireo afatra ao anatiny, tsy hanavahana na iza na iza. Mpiara-mianatra isika eto fa tsy hoe mpampianatra izahay, ianareo mpianatra. Miaraka mandray ny afatra avy amin'Andriamanitra isika. Andeha ro jerentsika indray mitompo maso ny afatra ny anjely telo anio. Satria mbola hiverenantsika tsirairay ireo teboka tena manandanja ao anatin'ny famelabelarana mbola hitoy. Ny afatra ny anjely voalohany dia manipika manokana fa ny filazantsara mandrakizay no asaina toriana amin'ny fokom-pirenena samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Betsaka ny zavatra tsara azo ampianarina ny olony ary tena ilainy izany, fa saingy izao tsy afaka misolo-toerana ilay filazantsara mandrakizay mivantana izany, satria tsy mandrakizay izy ireny fa mijanona eto. Toy izao no amtinan'ny apôstôly Paoly io filazantsara mandrakizay io amin'ny Korinthiana 1:12 andininy 13 Korinthiana 1:12 andininy 13. Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ka andeha isika hijery teboka efatra tena mampiavaka ny filazantsara mandrakizay io. Voalohany, maty noho ny fahotantsika Jesosy, maty noho ny fahotanao sy ny fahotako. Nahafatesan'i Jesosy hamonjy ny solo eloka atsika no ivo ny filazantsara. Ny famatotra amin'ny hazo fijalian'i Jesosy ny fanantenantsika ry havana. Tsarovo fa miankina amin'izay nataon'i Jesosy ho antsika teo amin'ny hazo fijaliana ny finoantsika, fa tsy amin'izay ataontsika ho an'ny tenantsika na amin'izay azo ny olombelona atao antsika. Mety hiteny aminao ngamba ny hafa hoe aza manaiky fandrebirehibe na rangaha, kanefa tsy manana fa tsy fampanantenana pokaty izy omenanao, fa Jehova manome anao famonjena sy fanantenana azo antoka, ka aza manaiky ho voafitaka. Henoy tsara ny fanambarana omeny, tsy mbola nandainga izy ary izay nolazainy dia fa tanteraka avokoa. Zao ny vakitsika eo amin'ny Efesiana 2:7. Efesiana 2:7 fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana. Inona hoe fahasoavana? Dia zao ny toyiny, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Ny famonjenantsika izany dia fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa ataontsika fandrao isy rehareha. Zay ny voalaza. Fanomezana ny famonjena ry havana, ary omen'Andriamanitra anao maimaim-poana izao ankehitriny izao izany raha ekenao amin'ny finoana. Faharoan'izany dia izao, ny aina tamin'ny fiainana tanteraka tsy misy tsiny Jesosy. Ny voalohany dia ny hoe maty noho ny fahotantsika Jesosy, tadidio tsara. Ny faharoa dia ny aina tamin'ny fiainana tanteraka tsy misy tsiny Jesosy. Zany voarakitra ao anatin'ilay hoe filazantsara mandrakizay mantsy. Ny firaketana ny fiainana izay tsy misy tsiny,
ny ainan'i Kristy dia napetraka ao amin'ny firaketana ny fiainako ny fiainantsika mpanota tsirairay izay manaiky azy. Tanteraka tsy misy tsiny Jesosy ary tanteraka trany izy. Zasy ianao kosa tsy tanteraka fa feno tsiny. Dia noho ny fahamarinany izay tanteraka tsy misy tsiny izay dia afaka mijoro eo anoloany seza fiandrianan'Andriamanitra isika mitafy an'izany fahamarinan'i Jesosy izany izay tsy misy tsiny. Ka rehefa mijery antsika Andriamanitra ray dia ny fahamarinan'i Jesosy irery no hitany. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanao izy dia ho fotsy tahaka ny oram-panala noho ny amin'i Jesosy. Ny zavatra fahatelo voarakitra ao anatin'io filazantsara mandrakizay io dia ity: nitsangana tamin'ny maty Kristy. Nitsangana tamin'ny maty Kristy. Tsy maty ho antsika fotsiny izy fa velona ho antsika ihany koa ary manao fanelanelanana ao antsika ao an-danitra ao. Azonao entiny eo aminy ampinoana ny hetaheta sy ny fanerenao rehetra. Mahazo manatona azy amin'ny alalan'ny vavaka miaraka amin'ny fahalementsika sy ny fahotantsika isika, satria fantany fa tsy ho afaka amin'izany eny isika raha tsy izy manafaka antsika. Inona moa ny ilahntsika mpamonjy raha mavonjy tena isika? Filazantsara sandoka tanteraka ilay fampianarana manao hoe amboary aloha ny tsy mety eo aminao mba hahafan'Andriamanitra mandray anao sy mamela ny eloko ao. Tena fahadisoana mahafaty izany. Tsy mahay manadio ny tenantsika isika. Asainy manantona azy amin'izao lotonao izao ianao dia izy no anadio anao. Nitsangana avy tao ampasana ny Andriamanitsika. Tsy vato makazo mety mirodana sy potika ny Andriamanitsika ry havana. Velona mandrakizay izy mifona ao antsika. Ary ny zavatra faefatra farany izay voarakitra ao anatin'izany hoe filazantsara mandrakizay izany dia ity: niakatra ho any an-danitra ho any amin'ny ray Jesosy. Tena zava-dehibe izany satria ireo mpitarika politika sy ireo olo-malaza rehetra dia efa maty avokoa. Maty Nebokadnezara, maty Aleksandra lehibe, maty ry Kaisara, maty ry Napoleon, ry Hitler, Staline, maty avokoa ary mbola ho faty avokoa ny olo-malaza. Fa Jesosy velona ary velona mandrakizay. Niakatra any amin'ny ray izy 2 fotoana lasa eo izay ary any an-danitra izy amin'izao fotoana izao. Fantany ny anaranao ry namako, fantany ny mampiavaka anao, fantany ny fahalemenao, fantany izay ilainao. Fantatrao ve fa maniry ny andre ny vavaka ao manokana izy? Ny resaka tiana ho atao amin'ny mihitsy, izay ny dikany hoe vavaka. Te hiresaka aminao tsirairay manokana izy. Ny faniriany lehibe indrindra dia ny hamonjy anao sy hitondra anao ho any amin'ny fanjakana. Ny vaovao mahafaly mandrakizay dia ity: Jesosy ary izy ny valin'ny faniriana rehetra. Mbola mamela heloka hatrany hatrany izy. Mbola manova fiainana hatrany hatrany izy. Vavolombelona izany ireo olona voaheloka higadra mandra-pahafatiny izay nanaiky an'i Jesosy any amin'ny fonja. Raha voafantany ny amin'ny fitiavan'i Jesosy ary fantany fa natao azy izany dia nandray an'i Jesosy tao amin'ny fiainana izy tamin'ny finoana, dia lasa manana fanantenana sy fiadanam-po. Na dia mbola migadra ny amponja aza, maro amin'izay any ivelan'ny fonjany tsy nahita izay zavatra hitany sy azony tamin'i Jesosy. Dia izany koa nitranga tao amin'ny tobon'ny mpioky kominista anankiray manontolo izay nametraka amin'ny fitaovam-piadiany, dia niara-ny vavaka tamin'ireo ekipany AWR izay namangy azy ireo, ary ny farana tamin'ny fotoana mahafinaritra fanaovam-batisa moa izany. Raha tany Nepal, tany an-tendrombohitra Himalaya nandeha tongotra hitsidika tanàna nisy olona natao batisa kristianina ny namana Kami Ottoman sy ireo mpaka horonan-tsary niaraka taminy, dia tsikatra izy ireo manokana ny fifaliana vaovao tao amina mpanao sikidy anankiray. Rehefa nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy azy io mpiskidy malaza io, tena niaiky izy fa ny herim-pokaty sy ny fanafody tsy misy dikany izay nananany dia tsy azo ampitahina amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka. Azontsika jerena ao amin'ny tranokala-pifandraisanay ao amin'ny AWR amin'ny roy awr.org zany tantara zarainay aminao zany. Anisan'izany nitahiry tsara ny tovavy anankiray izay nandaony filaminana nisy azy tao amin'ny tanàna tany an-tendrombohitra tany. Sika tanora moa
voasariky indrendrarendra matetika dia tahaka an'izany ty tovovavy ty dia lasa nifindra toerana ho any amin'ny tanàn-dehibe kanefa voafitaka izy dia lasa tany amin'ny fivarotantena ary voafonja tao amin'ny tsy fananana fanantenana intsony. Tsy maintsy manaiky fotsiny izay ataon'ny hafa aminy na tsy fidiny aza. Ry havana mamonjy amin'ny fomba mahagaga hatrany Andriamanitra na dia ao anatin'ny fotaky ny adalàna aza ny olona anankiray rehefa manaiky ny antsony. Nahazo radio kely ty tovavy mivarotena ity indray alina ho karamany ary tamin'izany no nahafantarany an' Jesosy ho mpamonjy tsy mandatsy ary afaka namonjy ny tenany manokana. Tena mahagaga Andriamanitra, nahazo famelan-keloko izy ary nahasitrana ny fiainany manontolo zany. Amin'izao fotoana izao izy dia zanak'Andriamanitra miaina amin'ny fahafahana sy ny fiadanam-po. Ry namako, azon' Jesosy ovana ny fiainan'ny olona rehetra, na izay olona heverina ho ratsy indrindra aza, ary izy rery no afaka manao an'izany ho anao raha ekenao, satria tsy manao antery izy. Iry no fantatsika rehetra ny heriny manasitrana sy ny fahasoavany, ary zany no antony hizaranan'izany amin'izao tontolo izao, araka ny efa nianarantsika tao amin'ny Matthieu 7:24. Matthieu 7:24 manao hoe ho toriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona ny firenena rehetra milohan'ny iverenan'i Jesosy. Inoko fa tsy ho adinonao ireo teboka 4 mampiavaka ny filazantsara mandrakizay ireo. Averintsika vetivety ny voalohany, maty noho ny fahotako sy ny fahotanao Jesosy mba hahafahany mamela ny helontsika. Faharoa, ny aina tamin'ny fiainana tsy nisy tety an-tany mba ho ohatra ho antsika ary ho atafiny anao sy ho atafiny azy zany fahamarinana izany ahatonga antsika ahazo rariny ao anatrehany fisaran'Andriamanitra. Fahatelo, nitsangana tamin'ny maty Kristy ho santatry ny fitsanganan'ireo rehetra izay maty tao amin'i Kristy, izany hoe ireo izay tsara fihavanana taminy satria nandray azy ho mpamonjy ny tenany fony fahavelony rehefa maty mantsy tsy misy nenina azo atao tsony. Ary faefatra, niakatra ny an-danitra Kristy manomana ny fiakarantsika any amin'ny fotoana hiaviandray eny amin'ny rahaolanitra. Dia rojerentsika vetivety indray ny lafi ny hafa ao anatin'ny hafatra netiny anjely voalohany. Zao no voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 4:17. Matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofa eo an'ilao izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Inavy ireo teboka 3 lehibe voalaza eto indray. Matahoran'Andriamanitra, zay ny voalohany, ary ny faharoa, omeo voninahitra izy, ny fahatelo, miankohofa aminy. Matahoran'Andriamanitra, omeo voninahitra izy, miankohofa aminy. Raisitsika tsirairay ireo. Inona ny dikany hoe matahotra an'Andriamanitra eto? Ny hoe matahotra an'Andriamanitra dia manaja sy manome voninahitra azy amin'ny fankatoavana azy, amin'ny mpitiavana, fankatoavana ireo fampianarany. Tsy salan'ny matahotra olona masika na fatahorana biby, fa vokatry ny fitiavana azy. Ny olona nandray ny famonjena avy aminy, navela ny eloka, no afahany tamin'ny fahotanana matotra azy, moa ve tsy ho tia azy, dia hanao ny fomba rehetra, hanao ny marina eo amin'ny fiainany. Hoy ny voalaza amin'ny Pitoroteny 12:17. Pitoroteny 12:17. Ary rehefa reza andretra izany dia izao ny farany teny: Andriamanitra no atahory, dia nitoy ny teny no manazava ny hevitry ny hoe atahory eto. Ahoana ny toyiny? Ary ny didiny no tandremo. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo. Fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra zany dia olona manaja ny didiny. Mazava tsara izay voalaza eto. Hoy ny voalaza ao amin'ny ohabolana 7:1. Ohabolana 7:1. Anaka, aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Amin'izao vanim-potoana mampitotongana ny fahaiza mitondra tena tsara izao, dia miantso antsika hiverinao amin'ny fitandremana ny lalàny Andriamanitra, miantso antsika izy hitandrina ny didiny,
raha mijery televizion ianao na mihaino radio dia mahatsiravina fa saika ny tanora eo amin'ny 14 taonany ka hatrany amin'ny 20 taonany no tena manao ny adalàna be indrindra eto amin'ity tany ity, manolana, manafika, mangalatra, tsy voafehy ndray aman-drenitsony. Zany no mitranga any velany any, indrindra fa mitany mandroso. Tsy misy afa-tsy ny famerenana ny olona amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fitaizanany ankizy hatrany amin'ny fahakeliny hifandray amin'Andriamanitra ary hitandrina ny didiny ary voamarika traizatraiza fa ny olona mivavaka, tena mivavaka fa tsy mody mivavaka na mampiasa ny fivavahana ho fitaovana fotsiny dia tena hafa mihitsy, milamina ny fifandraisana aminy sy ny fiaraha-monina aminy. Zao no amaritan'ny Apokalipsy 7:12, Apokalipsy 7:12, ny toetoetra mampiavaka ny tena olon'Andriamanitra amin'ny andro farany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy mitandrina ny didy fotsiny na mino ny fahasoavan'Andriamanitra mamonjy fotsiny fa izy roa miaraka, ka zao hoe ndeha ho averintsika miaraka vetivety ny filamatry ny fiarahantsika mianatra eto. Tadidinao tsara, raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha mifanipaka amin'izay voalaza ao dia tsy natao aza. Mazava zay a, raha ao amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha mifanipaka amin'izay voalaza ao dia tsy natao aza. Mazava tsara ireo andiny vakitsika teo. Ao amin'ny baiboly fa antso amin'ny fankatoavana didin'Andriamanitra mihitsy ny hevitry ny hoe matahora an'Andriamanitra. Mampalahelo fa be dehibe ny kristianina izay samanatitratitra ny fahasoavana maimaim-poana nefa tsy mivaky loha amin'ny mahazava-dehibe ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra. Fitaka izany, tena mifanipaka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Inona ary moa ny lalàn'Andriamanitra e? Mazava, taratry ny toetra an'Andriamanitra ny lalàna izay naseho ao amin'ny didy folo, izay nisoratany ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy. Ny lalàna seremoniely nampitaina tamin'ny alalan'ny Mosesy ambava fotsiny, fa ny didy folo dia nisoratany ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy, izay nolazain'i Jesosy mihitsy hoe tsisy ho foana amin'ireo na tendrin-tsoratra iray aza mandra-patateraka izy rehetra. Ny tiano tahaka azy isika, hivelona ao anatin'ny fiadanana sy ny firindrana. Ka rehefa mitandrina ny lalàna zany sika dia natao any tombontsoa antsika tsara indrindra anie zany, hananantsika saina milamina ao anaty fiainana feno fitoniana. Dia raisintsika indray ilay teboka faharoa manao hoe omeo voninahitra izy. Le teboka voalohany dia hoe matahora an'Andriamanitra, hajao zany ny didiny. Ny faharoa dia ny hoe omeo voninahitra izy. Ahoana indray ny amin'izay? Antso amin'ny famezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Inona ny dikany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra? Voalohany dia tsy maka voninahitra ho an'ny tena, satria avy amin'Andriamanitra avokoa anie, na ny fahavelomanao isan'andro na ny fahombiazanao rehetra eo amin'ny asanao dia tokony omena azy ny voninahitra rehetra. Anisan'ny famantarana ny andro farany ny fitiavam-boninahitra, dia be dehibe ny zavatra simba vokatry ny ady voninahitra, mampalahelo fatrany am-piangonana. Inona koa no hevitra izany hoe manome voninahitra an'Andriamanitra izany? Manaja azy eo amin'ny fomba fiainantsika. Miantso antsika hanome voninahitra azy amin'ny fomba fikarakarahantsika ny vatantsika izy, ary tafiditra ao anatin'izany izay hoanitsika, izay sotrohitsika, ny fomba fiainantsika, ny fomba fifandraisana amin'ny hafa. Ary izany ny voalaza amin'ny Korotianina 2:10-13, Korotianina 2:10-13 izay mivaky hoe koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovo voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany, fa tsy ny sasatsasany ihany. Zao koa voalaza amin'ny Romana 12:1, Romana 12:1, koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, tsy fanatitra maty, tsy hoe rehefa maty vo atolotra azy, fa izao velona izao no atolotra azy, tsy hoe ho vonoana ny dikan'izany, fa atolotra azy hanomezana voninahitra azy eo amin'ny fiainantsika.
fanompom-panahy tokony ataontsika izany ho ny toy ny teny. Ny tenantsika dia tempolon'Andriamanitra velona ny eny ho ilazany ten'Andriamanitra azy ary fananan'Andriamanitra dia miantso antsika izy hanome voninahitra sy hanaja azy amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika. Mahasoa antsika anie izany. Zay no antony. Ny teboka fahatelo lehibe ao amin'ny afatry ny anjely voalohany dia ny antso iankohofana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Apokalipsy 4:7 misy an'izay. Miankohofo eo an'loha izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Iza no asaina iankohofo antsika? Ny mpamorona antsika. Ary izy rery ihany. Ary efa napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny didy folo mihitsy anie izany raha vakinao ny Eksodosy 20:7-5. Eksodosy 20:7-5. Aza manan'Andriamanitra fa tsy izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra ho anao sy ny sisa. Ary rariny anie izany. Fiarovana antsika amin'ny fiankohofana sandoka amin'ny Satana izany. Tsy vitsy koa ireo olona manana fahefana no mitaky fiankohofana ankolaka amin'ireo olona entiny. Sa tsy marina izany? Ho takalo ny vola sy ny toerana na tombontsoa ho hafa mampalahelo. Fahotana lehibe eo mason'ilay mahita ny miafina rehetra anie izany. Amin'izao vanim-potoana anindraindrana ny fampianarana momba ny fivoarana mendalan' izao na ny evolisionisma izay mampianatra fa tsy ny fironon'Andriamanitra hono sika. Tsy ny fironon'Andriamanitra hono izao rehetra izao fa tongatonga ho azy. Nefa nena dia ny zavatra namboarin'olona eny an-tanany eny aza mahasarotiny azy satria tsy tongatonga ho azy fa namboarina. Ry namako, rehefa nolavy ny olona tapitrisany tahakan'izany ny finoanan'Andriamanitra mpamorona dia manao antso avo amintsika Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:7 mba hiankohaka aminy izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary loharano. Ny tena fototry ny fiankohofana ry havana dia ny fanekeko sy ny fanekenao hanamarina eo amin'ny fiainantsika fa Andriamanitra ny namorona antsika. Izany anie ny mahatonga ny olona tsy mino an'Andriamanitra mampamorona azy hanao tsinotsinona ny namany satria lazainy hoe tongatonga ho azy dia tsy maninona na matimaty ho azy koa aza. Mazava tsara izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:1. Apokalipsy 4:1. Ianao tomponahy sy Andriamanitray no mendrika andray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no sitraponao no nahanisy sy nahary azy. Aoka tsy ho adinointsika fa ny ady farany eo amin'ny tsara sy ny ratsy hitranga eto amin'ity tany ity dia hifantoka amin'ny resaka fiankohofana. Indrindra fa amin'ny hoe iza no iankohofana? Ny mpamorona sa Satana? Satria Satana ny tena ao ambadika ireo mivohy ny fivoarana miandalana, halany ny filazana fa Andriamanitra ny mpamorona. Ny ady farany dia safidy ataon'ny olona iankohaka amin'ny mpamorona na iankohaka amin'ny bibidia. Mbola ianarantsika ny amin'izany. Miantso antsika mba hanao safidy matotra Andriamanitra, handray ny mariky ny fatokinan'Andriamanitra na handray ny mariky ny bibidia. Ny afatry ny anjely voalohany dia mitaona antsika hankatohan'Andriamanitra sy hanome voninahitra azy amin'ny fomba fiainantsika satria izy no mpamorona antsika sy ny voary rehetra hitantsika. Nahoana moa isika no asaina matahotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary iankohaka amin'ny irery? Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:7. Apokalipsy 4:7. Matahoran'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Tonga ny andro fitsarany. Tsy miteny izy hoe ho tonga ny andro fitsarany, fa hoy izy hoe tonga ny andro fitsarany. Efa tonga fa tsy mbola andrasana izany. Velona ao amin'ny andro fitsarana isika ry havana. Ho voafaritra tsy ho ela, mety ho afaka segondra vitsy na minitra vitsy amin'ny safidy ataontsika amin'izao fotoana izao ny anjara mandrakizay ny fiainany tsirairay. Mialohan'ny iverenan'i Jesosy, ny fitsaran'ny lanitra dia hamaritra ny valiny ny asan'ny olona tsirairay vokatry ny safidiny. Azonao atao no misafidy izay tianao atao fa tsy zonao ny safidy izay tsy maintsy ho vokany. Zao ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Apokalipsy 4:12. Indro hafaingana
jesosy no miteny eto ary eto amiko ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Raha ho avy jesosy hanome ny valinasany tsirairay dia tsy maintsy isy fitsarana izany milohan'ny fiverenana. Zao ny vakitsika ao amin'ny apokalipsy 12:7. Apokalipsy 12:7. Eny tompo, Andriamanitra tsy toa marina sy mahitsy ny fitsaranao. Tsy mba manao fahadisoana nao viana ny Andriamanitsika. Manao fahadisoana ny mpitsara eto tany. Saingy tsy manao fahadisoana nao viana ny Andriamanitsika. Marina sy mahitsy ny fitsarany. Azonao ametrahana fitokisana tanteraka izany. Indrindra ho anao izay mitaraina vokatry ny tsirarana natao anao. Tsy maintsy isy valiny reny tompoko fa aza matahotra. Ary amin'ny fotoana mamety azy mihitsy. Manao antso aminao amin'ny alalan'ireo fanambarana ao amin'ny apokalipsy jesosy anio. Tia no vonjena ianao. Tia no honina ao amin'ny fanjakany mandrakizay ianao. Tsy zaka ny mieritreritra anao very. Mihoatra no zavatra rehetra dia te hiaraka aminao mandrakizay ao amin'ny fanjakany mihitsy izy. Zany no antony nandefasany aminao ity afatra maika ao amin'ny apokalipsy 7:12 ty. Dia ho jerentsika indray ny afatra nampitondraina ny anjely faharoa. Zao no lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny apokalipsy 7:15. Apokalipsy 7:15. Ary nisy ray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe ravarava Babilôna lehibe izay mampisotro ny firenena rehetra ny divay ny fahatezerana no fijangajangana. Ao amin'ny bokyny apokalipsy no hoe Babilôna dia maneho fifangaroana ara-panahy, confusion amin'ny teny frantsay, ary zany hatrany inge ny fomba fiadin'ny satana sy ny mpanaraka azy. Mampifangaro ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny sampy, ny fivavahana amin'ny olombelona, dia afeniny mafy izany, kanefa ataon'ilay anjely faharoa miharihary ny tena marina, ahita ny tena marina daholo ny olona rehetra, hitondra fifangaroana ao amin'ny fiangonana kristianina ny fampianaran'olombelona mifototra amin'ny fanaondrazana sy ny didin'olombelona. Dia milaza ny anjely faharoa eto fa ny rafitra vitan'olombelona rehetra dia tsy ho tafajoro amin'ny fotoatsarotra farany, tahaka ny tranona orina eo ambony fasika ireny, tsy maintsy ho rava rehefa tonga ny tafiotra. Hiditra ao am-piangonana ny fampianaran-diso amin'ny alalan'ny rafi-pivavahana diso izay antson'ny apokalipsy hoe Babilôna. Ka dia miantso ny olony ankehitriny Andriamanitra hivoaka avy eo Babilôna, hiverina ao amin'ny teniny madiodio tsy misy fangarony. Ny baiboly ry havana ny fototra iorena ny finoana kristianina madio. Ho Jesosy eo amin'ny Jaona 7:17. Jaona 7:17. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, ny akoatr'izay tsy izy. Ny fototry ny olana mahakasika ny mariky ny Biblia dia tsy inona fa ny fiankofany. Tia ny satana sika hiankohoka aminy. Ny olona koa moa efa misarika antsika hiankohoka amin'ny ankolaka. Ka aza donono izay, halan'ny satana ny fiankofana amin'ilay namorona antsika, dia miantso antsika Andriamanitra mba hiankohoka aminy. Manasanao hanjoy hatrany ireo famelabelarana misesisesy izay aroso anao eto, fa hiditra lalindalina kokoa isika amin'ny antsipriany momba ny Babilôna sy ny mariky ny Biblia ao anatin'ny programa manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe lay vehivavy janga sy ny marika. Lay vehivavy janga sy ny marika. Ny fampitandremana ny men'ny anjely mba tsy handraisantsika ny mariky ny Biblia dia anankiray amin'ireo fampitandremana tena goavana indrindra ao amin'ny baiboly. Ka mampirisika anao izay tsy hanapaka ny fiarahantsika mianatra fa ho tombontsy lehibe ho anao izany. Andeha ho jerentsika vetivety indray mitompo maso fotsiny ny afatry ny anjely fahatelo. Manomboka eo amin'ny 4:10. Apokalipsy 4:10. Ary nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo anoloan'ny Biblia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny isotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra. Antso fampitandremana mazava izany avy amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, tompony hery rehetra, mahita ny miafina rehetra hatrany anatin'ny fotsika lalina any izy.
ka aoka tsy hanita tena. Mbola anokanantsika fotoana ho isika ny amin'ny tsipiriany kokoa mikasikan'izay. Fa nofaranan'ireo anjely telo ireo tamin'ny famaritana ny toetoetra mampiavaka ireo lazain'Andriamanitra fa ho tafajoro hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy ny afatra nentin'izy ireo. Inona moa zany toetra mampiavaka ny olona izay ho vonona ao amin'ny fiverenan'i Jesosy izany ary aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana azy? Ao amin'ny Apokalipsy 4:12 no ahitanao azy. Efa noresahana fa mila mafisina sy averimberina. Apokalipsy 4:12. Indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Tsy ny didin'Andriamanitra fotsiny na ny finoana ny famonjena nataon'i Jesosy fotsiny, fa izy roa miaraka. Raha tianao no isan'ireo olona ireo ary aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana an'Andriamanitra marina, ho tafajoro manoloana ny fitsarana farany ary vonona amin'ny fiavian'i Jesosy indray, dia aza sarahana ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny finoana ny fahasoavana mamonjy avy amin'i Jesosy. Mario tsara fa ny Apokalipsy 4:17 dia antso ho amin'ny fiankofana marina, dia ny fiankofana mipahary. Ny Apokalipsy 4:17 dia fampitandremana ny fiankofana sandoka, ary ny Apokalipsy 4:12 dia maneho ny toetoetra mpiavaka an'ireo mpanara-dia marina an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Ry namana, ny fiankofana no votoatin-kevitra mazava ao anatin'ny afatra telo entin'ireo anjely ireo, ary ireo anjely ireo averina ihany dia maneho ireo iraka alefan'Andriamanitra, dia ny mpitory ny filazantsara izany mitory ireo afatra voarakitra ao anatin'ny lesona ny anarantsika teto. Hanana vondron'olona izay iankohaka amin'ny Andriamanitra amin'ny mahampamorona sy tombo azy, ary hitana ny finoanan'i Jesosy sy hitandrina ny didiny rehetra ireo olona ireo. Ny afatr'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia ny hampitandrina asenao, hampitandrina ny olombelona rehetra ny amin'ny fitaky ny devoly. Ny tanjon'ny Satana voalohany indrindra dia ny fambolena fisavorovoroana ao amin'ny saintsika ao, ny amin'ny didin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampifangaroana ny marina sy ny diso, amin'ny fampidirana ny fomba mimpanompo sampy amin'ny endrika moderna hifangaro amin'ny fanompona an'Andriamanitra marina. Izay no antony tsy maintsy ianarana, izay no antony ny afatry ny anjely telo, fampitandremana fara no an'izao tontolo izao. Ireo afatra ireo dia manome antoka fa ny tsirairay avy dia manana fahafahana isafidy, na ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny Satana, izay hialokaloka ao ambadiky ny rafi-pivavahana sandoka. Rehefa mahatratra ny olona rehetra ny afatra ireo anjely telo ireo mazava tsara, izay le hoe ho vavolombelona ny firenena rehetra, ary afaka manao safidy mazava ny rehetra, dia hiverina Jesosy hanafaka sy hanavitra ny olony, dia ireo izay ny safidy ny andany aminy. Nilaza an'ireo zavatra ireo Jesosy tsy sanatria anakorotana antsika. Satana ny mpanakorotana, tsy zavatra mazava mihitsy zavatra ataony, fa mba hahatonga antsika tsy ho voafitaka, ary mba hahatonga antsika izay miandany aminy mba hiasa mafy, hizara ireo hafatry ny anjely telo ireo maika dia maika. Tsy hitantsika hoe maika dia maika izy ireo, na dia manao ny fomba rehetra anakanana an'izany aza Satana. Tsisy asakana an'izany na iza na iza. Tsy fotoana ny tahotra izao, fa fotoana fietreretana lalina ny amin'izay tena tsy maintsy ataontsika, satria antomotra ny fotoana, ary kely dia kely ny fotoana afahantsika manao safidy. Ny safidinao no hiantoka no avinao mandrakizay, ka mahaiza misafidy. Antso amin'ny fileferana tanteraka amin'Andriamanitra ireo afatry ny anjely telo ireo, anoloranao ny fiainanao manontolo hanaraka ny fahamarinana. Indray nandeha dia nisy tovovavy anankiray nananaretina tsy fahita firy. Mba havelona azy dia nila raha maika izy. Taoriana ny fikaroana maro natao dia hita fa ny any fanantenana havelona azy dia ny fandraisana raha avy amin'ny anadahany izay kambana aminy, izay tsy hoe iray tampo amin'ny fotsiny fa mitovy raha aminy, satria mantsy
efa sitrana tamin'io aretina nitovy amin'ny an'ny anabaviny io ity zazalahy ity. Misy ny hery fiarovana izay mety hamonjy any Judi mantsy ao anatin'ny rany. Rehefa nanontany an'ilay zazalahy ny Dr Brad raha hanaika ny mera ho an'ny anabaviny izy na tsy, dia nisalasala aloha ilay tovolahy. Dia nieritreritra mafy, nieritreritra ela teo izy. Nefa rehefa nohazavain'ny mpitsabo taminy fa izay ihany ny fomba hahafana mamonjy ny ain'ny anabaviny, dia latsaka ny ranomason'ilay tovolahy. Dia niteny izy hoe, eny, hanome raha azy aho. Dia nitanterana ny fanomezan-drà. Niara-nandry teo amin'ny fandriana ny hopitaly izy menada, ny fampitazona tanana nandritra ny fanatanterana ny fitsaboana. Dia nisinda ny ahiahan'ny mpitsabo rehefa nahita ny tarehany anabaviny, Judi ny avelona. Rehefa totosa ny fitsaboana dia nanjary hendratra tampoka teo niendrik'ilay zazalahy. Fa inona ny tranga ho ianao? Nijery tampahamatorana ny mpitsabo izy, ary nibitsika nametraka fanotaniana izay tsy ho adino ilay mpitsabo naoviana. Hoy ilay tovolahy tamin'ilay dokotera hoe, dokotero, roviana zany no faty. Ity anadà mahery fo ity mantsy, izay tsy tia tena, dia nieritreritra fa noho io fanomezan-drà nataony io, dia tena hanome ny fiainany tanteraka manontolo mba hanavotana ny anabaviny izy. Tiany loatra ny anabaviny, dia vonin'izy hanome ny ainy hosorona hanavotana ny fiainany. Gaga ilay mpitsabo, ary nanome toky azy haingana, sady nanazava taminy fa tsy ho faty izy tsy akory. Ankehitriny dia samy velona somatsara izy menada. Fa tantara hafa noho izany kosa no lazaiko anao manaraka. Momba ny lehilahy anankiray izay tena nanolotra ny ainy an-tsitrapo, ny ainy mihitsy fa tsy ny rano fotsiny, ho an'ny olo tsy fantatra, tsy mendrika ny ovonjeny akory. Ny zavatra tsy takatra ny saina dia izaho sy ianao no natonga an'i Jesosy mpanjaka hanolotena ho faty tamin'ny fomba mampiorokoditra sy manala baraka indrindra teo amin'ny hazo fijaliana. Inona ny tena dikany hoe maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy? Inona moa ny dikan'izany? Noporofoiny teo amin'ny hazo fijaliana teo, fa Andriamanitra dia tia ny taranak'olombelona mihoatra noho ny fisiny, mihoatra noho ny fiainany manokana. Zao no azo ilazana ny afatra tiany ampitaina amiko sy ampitaina aminao teo amin'io hazo fijaliana io. Tiako ny ahitanao ny tena fitiavana izay hitarika ny foninao hiverina amiko. Tsy hanery nanao hafetsifetseny ratsy na hamitaka anao akory aho. Tiako fotsiny ianao, izany no nanolorako ny aiko anao, dia ho hitanao ny toetrako sy ny lalana tiako hitondrana anao mba hanananao fiainana mandrakizay. Misy zavatra anankiroa no indray niseho teo amin'ny hazo fijaliana ry havana, dia ireto: resy Satana, izay ny voalohany, ary ny faharoa dia ity: voababo ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray ny fon'ny olombelona. Lazain'ny apôstôly Paoly amintsika ao amin'ny Kolosiana 2:20, Kolosiana 2:20, fa ny hazo fijaliana dia nanaisotra ny fiadian'ny fahefan'ny ratsy. Nanaisotra ny fiadian'ny Satana ny hazo fijaliana. Teo no nanehoan'i Jesosy ampahabe maso ny tena mahadevolo ny devolo ry havana. Nasehon'i Jesosy ny olona rehetra sy ny anjely ary ny tontolo hafa rehetra any ampilalenta hafa rehetra any, fa ny fomba ny Satana amin'ny fampiasan-kery sy ny hafetsena feno lainga dia tsy mahomby. Porofoin'i Jesosy fa ny fahamarinana sy ny fitiavana dia manan-kery mihoatra lavitra ny ratsy rehetra. Zany ny fomba nandresen'i Jesosy tamin'ny ady ny fanaovany tamin'ny fanjakan'ny haizina, ary zany koa ny tiany ho ampiasaintsika. Zany ny fomba nanomezana rariny ny toetra sy ny fitondran'Andriamanitra tamin'ny farany. Tena tsy nisy nanampony hazo fijaliana e. Zany ny tena itiavako azy. Nino Satana fa ho ady amin'ny fampiasan-kery, amin'ny fifamelezana amin'ny fitaovam-piadiana manokana izany, saigy diso hevitra tanteraka izy, satria no heveriny no mitovy aminy Jehova. Tonga ny fandresena tamin'ny fotoana indrindra izay niheveran'ny Satana ho mpandresy, dia taminy naminony an'i Jesosy tamin'ny fomba mahatsiravina sy maharikoriko, demoniaka. Nino tanteraka izy fa nandresy, kantsy tamin'izay fotoana izay indrindra, nahitany miharihary fa hairesy izy.
ny fanatrika teo amin'ny azo fijaliana ry havana, ny tena fitiavana sy ny fitiavatena, ary nandresy mazava tsara ny fitiavana. Movy ianao mahatsapa amin'izao fotoana izao fa mila mieritreritra lalina amin'ny fampitandremana omen'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:20. Maniry ianao handray fanapa-kevitra hanaraka azy Jesosy. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 4:17 Jaona 4:17 Aza malahelo ny fonareo. Minoa an'Andriamanitra ary minoa aho. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay itoerako no itoeranareo koa. Ilay Andriamanitra tsy mbola nandainga no niteny an'izany. Ka aza manaiky ho rebiribeny devoly sy ny mpanaraka azy. Te hiaraka aminao mandritry ny mandrakizay Jesosy, lay mpanjaka an'izao rehetra izao. Ka na aiza ny misy anao amin'izao fotoana izao dia inoko fa tianao ny amaly hoe, eny Tompo, omany ny foko, omany ny foko tahaka ny anomananao fonenana ho ahy any an-danitra ihany io. Ka raha izany ny fanirianao dia manasanao mba hitondro izany ambavaka miaraka amin'io. Raha inay izay ny an-danitra, misaotra anao no nandefasanao ho anay ny afatry ny anjely telo, izay mampitandrina anay ny amin'ny zavatra ho avy, sady manome anay ny lalana tanteraka hivoahana tamin'ny alalan'ny sorona nataon'i Jesosy zanakao. Tompo, omany ny fonay tsirairay amin'izao fotoana izao ho amin'ny fiverenanao tsy ho ela. Atao vonona amin'izany zahay. Ampanalaviro anay ny zavatra rehetra mety manakana anay tsy ho vonona ho amin'izany. Engany samy fidy ny andray am-po ny fampitandremanao izay tsirairay avy. Andriamanitra be fahasoavana sy be famindrapo ianao. Amin'ny anarana sarobidy sy maherin'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Tsy ahakely raha tianao ny hanaraka indray ary amporosiana mihitsy isika mba hamerina iaino ireo famelabelarana rehetra izay narahanao teto, dia azonao atao ny miditra ao anatin'ny roy na ny trano kala-pifandraisan'ny AWR feo fanantenana. Mitambatra ireo AWR feo fanantenana .org. Be dehibe ny tombontsoa hitanao ao hatramin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra maimaim-poana. Azonao atao koa ny mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny pejy Facebook an'ny AWR. Ity no anarany: feo fanantenana. Feo fanantenana. Afaka mianatra tsara ianao. Raha tsy afaka miditra amin'ireo rehetrarehetra ireo ianao, misy fanontaniana na fanamariana, dia antsoa reto laharana telefonina reto: 034 06 797 62 033 07 170 70. Misaotra noho ny nanarahanao ny famelabelarana, manasanao hanaraka hatramin'ny toy ny alasaron'ny faminanian'ny baiboly ny mpiara-mianatra aminao Ilay Andriamanitra. Fidio hatrany ny lalàn'Andriamanitra ry havana. Mandra-pitafy indray ary. Tarika ary ela. Sakaizaho momba tsapanao, ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very, ny ainy mihitsy no natolony, teo ankazo fijaliana teo, ny rany ny tete tambony ny azo, mba ho fanadiovana
lotsiana tena tolony ny ainy hoana omba raisore raha sitraka savelanao verimaina ve ny rany ilay feon'ny fanantenana momba tsinjona jesosy niaritra irery tambony nya sofijalina teo mba hofamonjenana loany nisy satrotsilo nivatany fenoratrako ireny retrire niaretany avoko satria tiany lotriana satria tiany lotriana tena tolony ny ainy hoana sore rasitraka savelanao verimaina ve ny rany savelanao verimaina ve ny rany savelanao verimaina ve ny rany Adventist World Radio, the voice of hope. radio feon'ny fanantenana ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny awr amin'ny teny malagasy azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany www.awr.org na www.feofanantenana.org